Resy lahatra tamin'ny fitiliana ny aretina diabeta maimaim-poana nataon'ny andia malagasy miady amin'ny diabeta na ny amadia ny sabotsy lasa teo ny pony ny kominy ny Fagnandrana distrika ny Tomasina faharoa. Manodidina ny zato izy ireo no nanaiky an-tsitrapo nanaovana izany fitiliana izany mba hafantarana ny toe-batan'ny tsirairay. Fa ny tena zava-dehibe dia ny tompon'andraikitra ny fiadinan'ny tanàna no nitarika ireto vahoaka ireto, ny filohan'ny mpanolontsaina, ny ben'ny tanàna lefitra ary ny ben'ny tanàna ny komina Fagnandrana Andriamatoa Tody Samson Gervais. Ny narisy lahatra anay amin'ny fitiliana amin'ny aretina diabeta io dia fantatra fa le aretina io zany amin'ny forona na dia hoe tsy homana raha mamy matetika raha le olona na dia hoe araka ny fanazavana eno amin'ny tsy fahasalamana io ny ranam-pampo sotrona foana amin'izao isanandro rampampoty azy dia miteraka aretina diabeta dia tonga zany ny fitiliana amin'ny fotoana dia isolana betsaka nyreo amadia zay tonga amin'ny kominy Fagnandrana zany no fitiliana maimaim-poana amin'io ady amin'ny aretina ny siramamy. Marina fa fanondrony zay no nisiny ny hetsika ara-pahasalamana teto anatin'ity komina ity tamin'ny volana septambra misy antsika izao.